Topoklasy topoko vavy ampitsikina no anaterako ny araba ho antsika rehetra any atokantrano any ato anatin'izao fampalam-baovao izao. Ireo vaovao isan'ny isongadina raha moa ampahafantarina anao vetivety hoentitra ny eo anivon'ny Emonat manoloana ireo mpitandro filaminana izay mikasa hiara-iasa amin'ireo mpanao politika ivelany asa nampandraiketina azy mandritra ny fifidianana. Efa nanohy kosa nanatitra ny antotan-taratasy filansaham-kofidiana filoham-pirenena izay totosaina fa 4 ny volana Jolay ho avy izao androany ny ekipa Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo andeha ary ao anatin'ny fampalam-baovao ihany koa moa dia hoentina ao anatiny ity ny mikasika ny fahazoana fiaramanidina tetikasa iray avy amin'ny Repoblika Frantsay ho an'ny tafika malagasy izay natolotra androany teny Ivato. Manasanao tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Manoloana ny fanahina izay ananan'ny mpandinika ara-toekarena kosa mikasika ny fanovana ny soni amin'ireo vola malagasy izay tondra ny sonian'ny gouvernoura mpisolo-toerana na ny gouverneur par intérim eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara dia nitondra fanazavana ny ministry ny vola sy ny teti-bola Ery Rajaonarivelo Claudia Rasolution sy mamy Rasoanay vononanao ny fanadihadiana. Fantatra tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra izay natao iray volana mahery zay fa ny gouverneur mpisolo-toerana na ny gouverneur par intérim any banky foiben'ny Madagasikara indray no hanao soni ny vola izay ampiasaina eto amintsika. Ireo vola izay ampiasaina amin'izao fotoana izao moa dia mbola mitondra ny soni ny gouverneur teo aloha Frederic Samuel. Misy ireo izay manana fanahina mikasika ny tsy fankatoavan'ny any ivelany izany vola mitondra ny soni ny gouverneur mpisolo-toerana izany, isika raha teo mbola anatin'ny vanim-potoana tetezamita. Ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola Ery Rajaonarivelo kosa indray dia nilaza fa tsy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no ampiasana ny vola malagasy fa eto an-toerana ihany ary nitondra fanazavana ny fanomezana ny fahafahana anao soni any gouverneur mpisolo-toerana Gira Tovindrahona. Zao iny tsy nisy nijery akory tsy nisy nalala akory hoe miova ve soni tao anatin'ny vola sa tsy miova fa iny moa zany zavatra tsy maintsy nataony izy hanamafisana fotsiny fa dia fotoana zay lala azy dia nomena fahefana manokana ny gouverneur zany manao soni ny vola. Fomba fanao zany zavatra zany everika fa raha mahasolo firenena raha mampandendra raha tena tokony tsisy olana misiny izany zavatra zany. No amafisiny ity farany fa tsy tokony ampiova ny sandan'ny vola sy ny fahatokisana ny vola malagasy izany resaka soni amin'ny vola izany.